Miakatra ny vidin'ny vokatra ho anivon'ny tsena anatiny amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny vanim-potoana ny maitso ahitra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Ireo no isan'ny nasongadin'ny rafitra PADR na ny plan d'action pour le développement rural androany nandritra ny atrikasa fampahalalam-baovao no makasika ny fiakaran'ny vidin'ny vokatra. Mitondra ny antsipriny kosa raha vakarandramanala eo misarina mamirasoana ifo. Mandalo izay tsy fahamarinana toerany vidin'ny vokatra eny tsena anatin'izay Madagasikara isan-taona no isika manana vanim-potoana maitso ahitra sy vanim-potoana ihany koa isiny ny fandalovan'ny rivo-doza. Miaina tanteraka ao anatin'izay fiakaran'ny vidin'ny vokatra amin'ny tsena anatin'izay isika amin'izao ka ny vary ohatra dia nisy fiakara hatrany amin'ny 100 ariary ny vidim-bary hatramin'ny herinandro lasa teo teto Antananarivo ka tafiakatra hatrany amin'ny 500 ka hatramin'ny 900 ariary ny kilaon'ny vary. Na dia misy fiakarana raha ny vidim-bary dia tsy dia nisy fiakarana firy izany raha mitaha amin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro hafa raha nambarany teo anivon'ny sampana mpanara-maso ny vidin'ny vary na ny Observatoire du riz izay sampana iray eo anivon'ny PADR na plan d'action pour le développement rural. Ny ato anatiny kosa nefa dia misy foana eto amintsika zany ny fiakaran'io tsy fitombenan'ny vidim-bary io no isika izay sady mpamokatra no mpihinana zany. Ary ny ankabeazan'ny vary vokarina dia lany daholo lan'ny mpamokatra ny voalohany indrindra fa ny ampahany kely fotsiny tonga eo amin'ny tsena. Ka noho izany raha vao misy fihenany kely fotsiny ny fahatongavan'ny vokatra avy any mpamokatra dia korontana ny tsena zany dia izao hitantsika amin'ny volana février zao efa lany tanteraka ny any amin'ny mpamokatra zany tena mpamokatra misy ihany ireo mpanambim-bokatra izay mety mbola manana fa hitantsika koa fa nisy andro ratsy naharitra zany teo dia misy fiatraikany teo fivarotana, ny fanontona, ny fanapazana n'ireny vary iny sy ny fitaterana azy. Izay zany mahatonga ny fiakaram-bary vidim-bary kely amin'izao fotoana izao. Atsoatsy dia hiverina fa hiverina ho maro toerana ny vidim-bary satria dia hiakatra ny fitaom-piotazana amin'ny vary aloha isika any amin'ny volana martsa anoany raha ny vinavinan'ity sampam-panara-maso ny vidim-bary ity. Androany dia nisy ny atrikasa fampahafantarana ny tsy fahamarinana toeran'ny vokatra eny amin'ny tsena anatiny, indrindra ny vary eo amin'ny tsena anatiny teto amin'ny plan nosy izay nikarakarain'ny PADR izay rantsana iray eo anivon'ny primature ka nitanjona dia nianairana ireo mpanapa-kevitra ara-politika. PADR na plan d'action pour le développement rural dia mandrindra ny coordination sy ny harmonisation ireo zavatra atao rehetrarehetra ny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ao aminay koa zany misy système d'information anankiroa dia ndroa les observatoires noho sy ny PADR na observatoire du riz izay mitily ny observatoire du riz zany dia tena prix sur le marché ny ataony mijery vidin-javatra fa tsy mijery vokatra izay hoe mitondra tena hoe sur le marché mihitsy ny ataony dia tena andraikitra zany dia manome aide à la décision na hoe manome fanampiana torohevitra ho an'ireo tena mpandray ireo décideur. Amin'ny herinandro ambony no fantatra fa hisokatra ny tranonkalan'ny PADR izay azo tsidihana amin'ny alalan'ny adresy www.padr.gouv.mg. Ankoatra ny tranokala dia misy ihany koa ny famoahana boky kely hitondrana fampahafantarana momba ny fivoaran'ny vokatra eny amin'ny tsena anatiny izay vokarin'ny PADR.